Militra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy rindrin-drahona indray ao atsimon'ny Madagasikara izay manamora kokoa ny fiforonana oram-baratra saika manerana ny nosy ankoatrany any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra atsimony ihany no saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny toetry ny orana amin'izao ihany koa moa raha patsahivana antsika kely dia mety alohavana na arahana tafiotra, eo ihany koa ny varatra ary indrindra ny trangana avandra amin'ny faritra sasany. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina ny jerena amin'ny antsipiriany dia isisan'orana tandrifin-drahona ny any amin'ny morontsiraka avaratra andrefana, mety ahazo orana tandrifin-drahona ihany koa ny vao maraina, ny morontsiraka ny faritra Analanjorofo, ny morontsiraka Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Andrahona ny vao maraina fa tombanana ny sava-miandalana ihany rehefa atoandro ho an'ny faritra anatiny iray manontolo. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona vitsy. Raha ny tolakandro indray dia hisitraka oram-baratra manerana ny faritra maro eto Madagasikara, afa-tsy ny any amin'ny morontsiraka andrefana sy morontsiraka atsimo nosy iny ihany no somary andrahona amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 3 amin'ny 30 degré zao maripana ambony indrindra, any Beroro tafakatra 4 amin'ny 30 degré kosa izay any amin'ny manodidina ny Maheva-Tanàna. Isy fidinany kely ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny eo amin'ny 3 amin'ny 20 na 4 amin'ny 20 degré, morontsiraka Atsinanana eo amin'ny 5 amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray dia hitoetrany ny oram-baratra manerana ny Madagasikara, afa-tsy ny morontsiraka avaratra andrefana sy ny faritra atsimo iny ihany no saika ho maina amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana isy fiakarany kely indray ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany manodidina eo amin'ny 4 amin'ny 20 na 7 amin'ny 20 degré, 5 amin'ny 30 degré kosa ny any Maheva-Tanàna. Ny vinany toetry ny andro ny zomary no amaranantsika azy dia saika mbola ho maina hatrany aloha ny aty amin'ny tapany atsimony nosy torak'izay ihany koa morontsiraka andrefana, fa ny faritra hafa kosa dia hisitraka orana tandrifin-drahona arahan-kotroka, mety alohavana na arahana tafiotra indraindrainy. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay eo amin'ny 5 amin'ny 30 degré maripana ambony indrindra aty atsimo sy ny atitany ny atsimo andrefana ary ny fatry Betsiboka. Ny eto amin'ny afovoantany moa dia manodidina eo amin'ny 4 amin'ny 20 na 7 amin'ny 20 degré eo, morontsiraka Atsinanana kosa misy fiakarana eo amin'ny 7 amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Izay ny mahakasika ny toetry ny andro faraka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny falitony rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Mbola ambony ny tahan'ny falitony rivotra eto Antananarivo amin'izao fiandohan'ny herinandro izao fa somary latsaka kely raha oharina nandritra ny faran'ny herinandro teo. Manodidina ny avo efatreny na avo dimy eny amin'ny fetrany OMS avokoa ny rehefa voaraina. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ambony hatrany ny tahan'ny falitony rivotra amin'ny ankapobeny. Arak'izany dia mila mitandrina ny olona marefo. Iza moa izay olona marefo izay fa ireo vehivavy bevoka, ny zokiolona, ny zaza madinika ary indrindra ireo izay marefo manana olana amin'ny fahasalamana toy ny fahasalaman'ny fo sy ny taovam-pisefona. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.